manolotra ny arahaba tompoko. Mitoetra ny tsioka avy atsimo atsinanana ato anatin'ny 3 andro avy. Arak'izany dia saika azo orana somary miatoato ny motsiraka atsinanan'ny nosy. Omaliko kosa amin'ny akapobeny ho an'ilana atsinanany afovoantany. Mety arahana herikerika manify ihany moa zay eny antsefatsefany eny. Raha ho amin'ny rahampitso manokana dia mbola ho hita taratra hatrany ny oram-pahavaratra amin'ny tapany avaratry Madagasikara iray manontolo miainga avy eto amin'ny fatra mahatratra ambony miazo amin'iny fatra avaratry Madagasikara iny. Ny tapany atsimo nosy kosa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny. Raha mahakasika ny fiforonana rivo-doza kosa indray mba hialana amin'ny tsao mielo maro samihafa mba tsy hampirorosainantsika ihany koa dia amafisina hatrany fa tsy hisy rivo-doza mety akasika Madagasikara ato anatin'ny 5 andro manaraka. Zany hoe amin'ny herinandro ity zany dia tsy atahorana ny isina rivo-doza mety akasika ny Madagasikara. Raha mivina toetry ny andro amin'ny rahampitso marainarany jerena amin'ny Antsipriany dia anorana tandrifindrahona ny manodidina ny Antalahy torak'izay ihany koa motsiraka analanjorofo sy atsinanana. Azo orana tandrifindrahona torak'izay ihany koa ny any amin'ny motsiraka mifatry boeny sy melaky. Andrahona na anjombona mety arahana herikerika manify indraindray any amin'ny fatry vatovavy fitovinany atsimo atsinanana aloatra mangoro ary ny ilana atsinanana ny atitany ny fatra hafa ho maina ny andro amin'ny akapobeny na ibahan-toerana kokoa ingavy masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo vahana ny oram-pahavaratra amin'ny tapany avaratry Madagasikara iray manontolo afa-tsy ny any amin'ny tendrony avaratra sy motsiraka ny fatry Savano ho maina amin'ny akapobeny. Ho maina ihany koa ny aty amin'ny fatry vatovavy fitovinany atsimo atsinanana miazo ny orombe nanosy androy atsimo andrefana ary motsiraka ny fatry menabe sy melaky. Raha mahakasika ny vinany maripana indray dia tafakatra 4-30 na 5-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Sofia sy Betsiboka. Eo amin'ny 2-20 ka hatramin'ny 5-20 degré kosa ho an'ny fatra anatiny. Zany hoe somary isy fidinany kely zany aloha ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany sy motsiraka atsinanana. Motsiraka atsinanana zao dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 2-30 degré ny maripana ambony indrindra. Amin'ny vinany toetry ny andro ny alakamisy kosa indray dia mitoetra ny orana somary miatoato amin'ny motsiraka atsinanan'ny nosy. Omaliko ihany koa ny ilana atsinanan'ny atitany mety hisy any ny herikerika manify eny antsefatsefany eny. Amin'ny akapobeny dia miamaina ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratry ny nosy fa mikisaka kely any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra avaratra andrefana indray ny oram-baratra zany any amin'ny fatry boeny melaky. Ny tapany avaratra ny fatry menabe miazo amin'ny fatry bongolava itasy ny ilany andrefany Betsiboka sy avakin'akaratra ny fatra hafa indrindra ny amin'ny tapany atsimo Madagasikara moa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny. Ny vinany maripana tsy dia misy fiovana misongadina feo amin'ny 4-30 na 5-30 degré hatrany zao ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Sofia sy Betsiboka. 7-20 na 5-20 degré kosa ho an'ny fatra anatiny. Ny vinany toetry ny andro ny zomary no amaranantsika azy dia azo orana malefaka ny aty amin'ny manodidina Mahanoro vatovavy fitovinany ary atsimo atsinanana. Ho maina hatrany ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratry ny nosy fa ny oram-baratra dia saika ho hita eo foana any amin'iny ilany andrefana sy motsiraka avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Ny tapany atsimo nosy kosa dia mbola ho maina hatrany amin'ny akapobeny. Ny vinany maripana mifanaraka amin'izay eo amin'ny 4-30 na 5-30 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny fatra avaratra andrefana. Motsiraka atsinanana eo amin'ny 9-20 ka hatramin'ny 2-30 degré ary eo amin'ny 7-20 ka hatramin'ny 5-20 degré maripana ambony indrindra ho an'ny fatra anatiny. Izay mahakasika ny toetry ny andro. Faraka nefa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny falitony rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Antoniny amin'ny akapobeny ny tamin'ny falitony rivotra raha tazantsika amin'ny kisary izao asaika manodidina na ambony ny fetrany OMS avokoa ny rehefa voaraina. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny vinavinaina dia hijanona ho amin'ny antoniny hatrany ny tamin'ny falitony rivotra eto Antananarivo. Dia izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy fa asaina hatrany ianao anaraka ny vaovao ofisialy avoakan'ny meteo amin'ireto tambajotra serasera ireto. Eo zao ny page Facebook fohy be famantarana ny toetry ny andro. Ianao ihany koa ny YouTube Meteo Madagasikara. Misy ihany koa ny trankala na ny site web www.meteomadagascar.mz ary ho an'ny mpikirakira telefônina moa dia afaka alaina ao amin'ny App Store ny Meteo Madagasikara officiel. Mametraka amin'ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray ary.